Amin'ny fiaraimiasan'ny Madagasikara amin'ny firenena vahiny kosa indray manohana ny fampiroboroboana ny sehatra ny fampianarana eto Madagasikara i Japon androany dia nisy ny fanaovantsy ny mpiara-miasa izay notanterahana tetsy amin'ny ministerana raham-bahiny malagasy. Fanampiana mitentina impolo sy valonjato tapitrisa yen no nentin'ny Japon hanohanana ny ministeran'ny fampianarana. Tafiditra amin'ny tetikasa fanamboarana sekoly ambaratonga fototra andian'ny faefatra ity fanampiana avy amin'ny Japoney ity ary nisonavina androany ny fifanaram-piara-miasa. Ao anatin'ilay fanarana moa zany dia ny ministeran'ny fampianarana no hijery fa ny ministeran'ny raham-bahiny moa zany araka ny lazaiko foana hoe ministera transversal izay miara-miasa amin'ny ministera rehetra ary anjaran'ny ministeran'ny raham-bahiny namoa varavarana ny fifanarahantsika. Zao zany dia hita fa misokatra ny fifanarahan'ny Madagasikara amin'ny any ivelany ka dia ry zareo japonais moa araka ny lazaiko teo hoe efa misy fazy voalohany nataony zareo tany amin'ny 97 tany nisy ny fazy faharoa sy fahatelo ary fazy fahaefatra zao zany hoe hotohizany zareo zany ny fanampiany antsika amin'izay lafiny fampianarana izay manao amin'ny lafiny fambolena moa ny zika dia amin'izao fotoana zao misy koa ny zavatra ataony zareo mba ny fampianarana fa dia anjara atolotray ny ministeran'ny fampianarana zany ireo fifanarahana ireo mba hitavany ministeran'ny fampianarana hoe aiza ho aiza no anaovany an'izay sekoly izay ho amboarina izay mba ho hitan'ny gouvernement sy ny vahoaka japonais koa fa dia tena namboarina tokoa ireo sekoly ireo. Ny nahasoivoan'ny Japon izay nilaza androany fa fototry ny fampandrosoana ny fampianarana ary lara-pameana ho an'ny Japon ny fanohanana ny fampianarana eto Madagasikara indrindra ny aparatoga fototra. Nosoritany ihany koa fa isy ny tetikasa ho fanatsarana amin'ny fitantanana ny sekoly sy ny kalitaon'ny fampianarana amin'ny ambaratonga fototra. L'éducation est un des secteurs de priorité dans notre programme d'aide pour le pays. Et c'est basé sur notre expérience à travers des années du Japon, dans laquelle l'éducation, surtout l'éducation primaire, était de base pour le développement du pays. Donc ça c'est un des piliers de notre programme d'aide pour le pays, surtout après le crise. Et ce projet constitue le quatrième phase dans ce domaine de bâtir des salles de classe, installer des matériaux, des équipements. Et ce que je voudrais souligner, c'est que nous prévoyons un autre projet qui va soutenir le pays dans ce domaine, à côté de gestion des écoles, à côté d'améliorer la qualité des enseignements, en bref, la gouvernance des écoles. Et ce projet se tiendra l'année prochaine et ça c'est intitulé le projet d'appui de la gestion de l'école. Taorian'ny fanaovan-tsy ny mpiara-miasa miaraka tamin'ny ministry ny raham-bahiny ny raisy ministry ny fanabeazam-pirenena Paul Rabar teny amin'ny profesany mahasoivoan'ny Japon miasa simono eto amintsika Andriamatoa Ryoe Oshua.